Isorana trano ianao tompoko vavy sy tompoko lahy manjo ny fahitalavitra matv amin'izao arivariva izao atao anatin'ny fandarana mahery indray tsika fandarana mahery izay amezana anao rehefa vao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity farany herinandro ity hoy-tsika anomboana ny fandarana ary amin'ity hariva ity dia mahakasika ny baolina kitra atao anaty efitrano no motsanony ny ekipa pireneny Mozambika tamin'ny isa 7 noray ny bary futsal itolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nandritran'ny lalao mandroso ny fifantsana andehanana amin'ny kanina 12 sy 14 amin'ity taranja baolina kitra atao anaty efitrano ity raha io vokatry ny jerena dia mbola betsaka miezaka tokony ataon'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fifehezana an'ity baolina kitra atao anaty efitrano ity. Tsy mbola voavehantsika malagasy ny baolina kitra anaty efitrano io no azo amehezana ny lalao mandroso ny fifantsanana andehanana any amin'ny kanina 12 sy 14 amin'ity taranja ity natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina io tolakandro io no motsan'ny ekipa pireneny Mozambika tamin'ny isa 7 noray tokoa mantsy ny bary futsal nandritra ity fionana ity. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3 noray ny vahiny. Nandritra io 20 minitra voalohany io dia mbola nijery ny fomba filalaon'ny malagasy ny Mozambikanina. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nampiseho ny fifehezana ity baolina kitra anaty efitrano ity ry zareo Mozambikanina. Toa zary nanao fanazarantena tokoa mantsy ry Ricardo Mendes sy ny namany nanoloanan'ny mpilalao Dekera sy Leoni. Hany ka mora tamin'izy ireo ny napiditra ny sesy ireo baolina efatra fanampiny. Tetsakilan'izay dia tsy nahita irika amakina ny vodilarana Mozambikanina mihitsy ny mpilalao malagasy. Tsapa ihany koa nandritra ity lalao ity fa ny fametrahana ny faiza miaraka eny ambony kianja no tena mison'ny fanomanantena ho an'ny malagasy fa tsy dia nisy mihitsy ny fianarana ny teknika sy ny paikady manokana andresena ny mpifanandrina. Niezaka ihany ny mpanazatra ny bary futsal nanovanova ireo mpilalao teny ambony kianja fa tsy nahitam-bokany izany. Ho mafimafy arak'izany ny andro ny ekipa pirenena malagasy any amin'ny lalao miverina atao an'ny Maputo Mozambique ny 13 Desambra ho avy zao. Raha ny fantatra moa dia ny sabotsy 12 Desambra maraina no hanainga ny delegasiona malagasy hiatrika io lalao miverina io. Nampahafantary ireo tompon'andraikitra sy mpanazatra ary fa mety tsy dia ahitana fiovana firy eo amin'ireo mpilalao mandrafitra ity bary futsal ity amin'ny fandehanana any Mozambika io.